Fanainy tromba na razana fanjakana araka ny filazan'ireo mpanompo izany misy ihany koa miandry ilay resaka zazavavin-drano. Maro no niangavy ahy resaka ny na dia tsy mampirisika ahy loatra ny miresaka azy ity satria mety ho maro ny ho voatohitohina amin'ireo mpanompo tromba sy ny mpanaraka azy. Tsy sasatra mamerina amintsika mpanaraka ny pejy hoe aza fangaro ny resaka ara-panahy sy ny fanaovana fanompoana fanahy na fampiasana ny fanahy ny vatan'olona na ny fanahin'olona. Ara-panahy mampitambatra olona, mizara tsy miandry valiny, manasitrana fa tsy mamparary ny fanahin'olona, tsy makafanana n'olona na mangalatra sy manodina ny vintan'olona. Zavatra samihafa tanteraka ireo. Aleo ihany koa tsy afangaro ny razana ny poirana na ny ancêtre sy ny razana olona mody mandrina ny olona izay efa maty. Alohan'ny andehanantsika lavitra amin'ny resaka transe na tromba na famoahana ny fanahy ivoaka ny vatana dia tiako aloha no ampatsiahy antsika amin'ny fomba fijery hafahafa mikasika ireo olona mpanao ratsy izay tafavoaka foana na tsy misy ny ratsy mahazo azy ary matetika ny mpanao tsara mijalijaly na voan-javatra foana. Ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanao na io tsara na io ratsy dia voatahiry eo amin'ny memoaranao sy any amin'ny bokim-piainanao, voatahiry eo amin'ny ADN-nanao. Na dia mpanao ratsy aza ilay olona ka miova tampoka dia mody mandry avy eo. Isika rehetrarehetra mieritreritra hoe voavonjy ny fanainy. Tsia, miaina iny izy na tiany na tsy tiany amin'ny fiverenana na amin'ny incarnation taony manaraka. Milaza sika hoe manaranaka na lovainy taranaka rehetra ny karma ny ancêtre. Mijanona ao amin'ny ADN iny ary iny mémoire iny manaraka azy amin'izay incarnation ataony na afaka 5 taona na afaka 100 siècle aza. Izy iny dia izy ihany no miverina ary miaina iny karma na ozina iny saingy mitondra vatana vaovao fotsiny izy. Raha lehilahy izy taloha dia afaka mitondra vatana vehivavy na biby na zavamaniry izy aty aoriana ary tsy maintsy miaina ilay karma niainany taloha iny ihany. Milaza sika fa ny ozina ny ray ny oentin'ny zanany na ny ozina ny reniny oentin'ny zanany. Tsia ihany koa ilay fanahy niainanao, niaina nanao ny ratsy na tsara iny ihany no miaina indray ilay ozina izay niainany taloha mba hanalana ilay ozina ilay karma na hampiainana azy an-tsitrapo mihitsiny iny mba atsapahany ratsy na ny tsara nataony tamin'olona. Io mitovy na olona tsara na ratsy dia iny ihany no iainany amin'ny fiverenany amin'ny incarnation manaraka. Tsy hoe ny zanaka na ny zafy no mitondra ilay ADN dia zareo no miaina ny zavatra niainany razambe. Ilay razambe iny ihany no miverina manao incarnation amin'ny vatana vaovao. Isika nefa mihevitra hoe ny zafy indray ity no mizaka ny loza izay niainany taloha. Dino tsara ilay olona fa tsy maintsy misy zavatra nitovizany sy itovizany na endrika na fombafomba na tandra na izay marika hafa mampifandray azy amin'ilay razambe taloha iny. Ny mémoire mijanona, tsy mety maty ary velona foana. Miverina ianao amin'ny manaraka dia iny mémoire nialanao teo anatiny teo an-tany iny ihany no mbola ampiasainao amin'ny fiverenanao manaraka. Ny razana ny ancêtre dia mitana anjarana toerana lehibe eo amin'ny lafiny ara-panahy. Toy ny mpitaridarana ho an'ny fanahy tonga nofo izy io ary mendrika fanajana lalina izy ary mandalo ny fiainana teto an-tany talohantsika izay fanahy tonga nofo any amin'ny tontolo tsy hita maso taoriana hafatesany. Amin'ny fomba fijery afrikana sy gasy, ny razana dia heverina ho mpiambina ny fiainantsika. Mitana toerana ambony sy aja eo amin'ny taranana izy ireo. Indraindray amin'ny alalan'ny fombafomba ara-pivavahana ara-panahy na amin'ny vondrona fivavahana ny firenena hafa izay tsy mitovy amin'ny vondrona iray amin'ny iray hafa dia samy mankalaza sy fampirisaka ary mangataka fanampiana sy torolalana amin'ireo razana ireo daholo mba ahazoana fitarihana. Samy manana ny azy na ny fivavahana moderna na ny fivavahana ara-panahy samy razana. Fanahy tsy hita maso sy tsy azo sapaitanana daholo no antsoina ary samy manana ny fandraisany azy sy ny fanajany azy ary samy manana ny safidiny. Na ny sasany isafidiny fanahy ratsy na ny fanahy ratsy no safidiny na ny fanahy tsara dia samy fanahy daholo zany fa ny degren'ireo fotsiny no samy hafa. Ny olona iray izay maty voatselana ny marimarina kokoa dia ao anatin'ny 3 andro ny fahafatesan'ilay olona dia manan-kery be ara-panahy izy. Matanjaka ny onja ny fanainy. Miseho mivantana ho an'ireo olona mahita ny fanahy zany.
manao ny fihetsika rehetra mba hahitana azy sy hahenoana azy satria izy ireny no mahita antsika fa isika tsy mahita sy mahare azy. Saingy misy kosa karazan'olona afaka mahita sy mahare azy ireny ary afaka mifandray mivantana amin'izy ireny. Ao anatin'io 3 andro io alohany tapahany tady volafotsy dia hita mivantana izy ireny ary mahery ny onjany ka eo no misy ireo mpilalao fanahy izay afaka mangalatra azy ireny na afaka mampiasa azy ireny. Maro ny fanaon'izy ireo amin'ny fampiasana ireny fanahy ireny. Misy ny manidy azy anaty saribakoly, anaty vazy, anaty vato na zavatra maro samihafa ka mampiasa ilay fanahy amin'ny izay itiavany azy. Tsy ny rehetra ny afaka manao izany. Misy kosa ireny olona maty ireny rehefa navita somatsara ny asany ka manana ny degré ambony amin'ny maha fanahy azy dia lasa pitarika izy ireny. Izany hoe any amin'ny toerana voatokana misy ireo fanahy tonga lafatra no misy azy ka afaka mandefa famantarana manokana ho antsika izy ireny ary afaka manampy antsika ihany koa amin'ny fanampiana fiarovana mba tsy ho voan'ny loza. Afaka miaraka amintsika miditra antsehatra ampahamalinana amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika izy ireny. Tsy ny fanahy rehetra no afaka manao izany fa ireo izay mahavita sy nahavita tsara ny asany ary ireo izay any amin'ny toerana voatokana. Tandremo faharoa ny lalana ety antany sy ny any ankoatrany. Na anao andeha any amin'ny lalana havia na any amin'ny lalana havanana dia mitovy ihany ny lalàna mifehy anao. Raha toa ka ratsy ny nahazoanao grady dia any amin'ny toerana voatokana fen'ny fanahy ratsy mitovy degré aminao ianao no mandeha satria nisafidy izany ianao. Io safidy io dia safidinao irery ihany fa tsy misy bedy na manabedy ianao. Misy ny fanahy any amin'ny havia any amin'ny fanahy ratsy ireny mbola afaka miova rehefa manapa-kevitra izy hanarina ny ratsy nataony dia afaka miverina ety antany izy manarina ilay nataony ary afaka mandeha any amin'ny toerana voatokana ireo fanahy tsara izy any aoriana any. Ny fanahy tsara koa torak'izany rehefa miverina ety antany izy ka voareborebo ohatra satria rehefa miverina ety antany dia voafafa na fafana automatiquement ny mémoire ao an-tsaina dia tsy misy tadidy intsony ka mety ho voareborebo izy ary rehefa maty dia mety ho lasa any amin'ny toerana misy ireo fanahy ratsy na mety ho anisan'ireny fanahy mirenireny mitady trano sy mitady harapaka ireny izy. Ny rehetra eto tany dia manana fanahy sy manana mémoire sy mihetsika daholo. Ny rano mihetsika mikoriana ary manana ny fanahiny ny rano. Koa mety ireny no antoin'ireo olona maro hoe zazavavin-drano. Misy ihany koa ireo fanahin'ireo olona maty an-drano izay very any anaty rano. Olona efa maty tamin'ny fahagolan-tany ka voatery very any anaty rano izy fa tsy milevina miaraka amin'ny havany. Tsara ho fantatra fa misy dikany ary tsy tsara atao ambanin-javatra ny fasana na ny fandriana ampiadanana miaraka amin'ny razambenao na ny ancêtre-nao. Mety animba sy hahavery ilay fanahy izany amin'ny incarnation manaraka izay ataony any aoriana any satria ilay razambe nipoirana dia manana asa manandanja lehibe amin'ny famoronana nofo ho an'ny fanahy izay hiverina indray aty an-tany amin'ny manaraka. Misy amin'ireo fanahy eo anatin'ny rano izay miaro ireo olona saika netin-drano na ireo karazana fanahin'olona maty an-drano mamerina ilay vata mangatsiaka ety an-tany ety satria raha ambony degré ilay fanahy ka tsy anjara no very vatana ny anaty rano dia misy ireny fanahy ao anaty rano ireny izay lazain'ireo vahiny matetika hoe courant no mamerina courant'ilay reny rano no mamerina azy ety an-tany ety sy tsia. Ny rano dia manana fanahy. Ireo fanahy eo anaty rano mbola manana ny heriny onjany ihany koa ary samy manana ny asany toy ireo fanahy ety an-tanety na any anaty abaka izay afaka manampy sy miaro ary mitarika olona dia toy izany ihany koa ny fanaon'ireo fanahy eo anaty rano. Misy karazan'ireo olona izay tsy any anaty rano na tsy maty an-drano ny fombafomba ialana ety an-tany. Ireny olona ireny izay noetin-drano dia tafaverina velona ety an-tanety satria ireny fanahy ny rano, ireny fanahy eo anaty rano ireny no mamerina azy. Zay ny anjara asany, zay no asana ny mission de vie ataony dia mamerina ireny ety an-tanety. Ny fanahy dia tsy afaka tsapain-tanana, énergie zany, électricité, onja
tsapanao amin'ny hoditra avy amin'ny alalan'ny énergienao sy ny 5 sensenao fa tsy afaka mahatsapa sy mahita izany ianao amin'ny mahanao anao ka afaka hiteny hoe zazavavin-drano na zazalain-drano. Misy fomba fanao rehefa hiditra en transe, raha anao dia astral na dia éthérique, ny an'ny sasany mandray zava-pisotro natoraly na mifoka sy misotro zava-maniry natoraly raha te hiditra en transe. Mivotrovotra ny vatana, mivadika fotsiny maso, miraraka ny ranivy toy ny olona voan'ny fanintona na epilepsie. Izay midika fa mihetsika ny energie na ny électricité ao anatin'ny vatana ivoaka iala ny vatana ny fanay. Rehefa tafavoaka tanteraka ny fanay dia mipetraka matorolalina ny vatana. Paralysé ilay vatana na valopy materialy ka ny fanay afaka mandeha any amin'izay alehany, na izy mandeha any amin'ny toerana hafa, na izy irahin'ilay olona manampy ilay vatana any amin'ny toerana izay tiany andehanana ilay fanay. Toy ireo mpanompotromba ohatra, mpandrombotromba mampiasa empika izy ireny, misy ny mampiasa ranon-javatra toy ny toaka, misy ny mifoka sigara, zava-mahadomelina hafa koa dia arakaraka ilay hira na fréquence ilay mandeha eo no mampihetsika ilay fanay. Ny mozika dia onja misy fréquence, na izy fréquence ambany onja na izy fréquence ambony onja, dia arakaraka izay onja mandeha eo no ivoahan'ilay fanay ary miankina amin'izay ihany koa ny toerana izay alehany. Oresika ohatra ny an'ireo hindou na ireo amazoniana, ireo tambourin, ilay aponga kely izay manana fréquence spécifique, zany hoe onja miavaka mihitsy navoakan'izy ireny, arahin'ireo setroka dia manana onja voatokana mba hietsehan'ilay fanay ivoahan'ny vatana. Ireo fiteny na mantra na koa teny masina izay tenenin'izy ireny dia teny voatokana manome fiarovana ilay fanay ary maniraka azy amin'ny asa izay hampanaovina azy. Na izy rehefa hiaro olona na hamaha olana n'olona marary ohatra, na asaina mitsidika olona na mitady olona very, na koa rehefa mitsidika olona efa maty efa ela ka tian'izy ireny azahoana vaovao. Matetika inan'ireo hindou sy amazoniana na ireo aborigène ireny dia tsy ny olon-drehetra no afaka manao izany fa ireny efa olobe na maître be ireny no manana fahaiza manao afaka manao izany. Ny any razambe taloha dia manana ny zava-maniry izay fohiny sy namboariny zava-pisotro. Raha te hiditra transe izy ireny resaka amin'ny fanaina, aniraka ny fanain'izy ireny amin'izay toerana tiany alehana amin'izay asa tiany atao na hoe mpandrombotromba ngamba ny atsotsika malagasy azy. Taty aoriana rehefa nanomboka ny fanadevozana sy ny fanjanahana, rehefa hitany mpanjanaka ny herin'izy ireo dia novaina sy ny hotapohin'izy ireo toaka alcool izay manimba sy mampatory ary mahaversaina ilay fanahy. Ny zava-maniry nofokin'izy ireny taloha no soloina drogue mahery vaika. Ny zava-pisotro vita tamin'ny zava-maniry nivadika toaka mahery, na izany labiera na izany toaka vazaha na izany toaka gasy dia tsy mitovy ary samy hafa tanteraka ny onjan'ny fanay izay mivoaka na ny heriny ilay fanay, mivoaka na ny toerana izay alehany. Mivoaka ilay fanay ary mandeha any amin'izay anirahana azy saingy tsy afaka ny hanao zavatra tsara sy andeha amin'ny toerana tsara iny fanay izay mivoaka iny satria onja ambany no nivoahany sy ampiasaina amoahana sy andehanany, ary toerana misy onja ambany ihany koa no afaka alehany ary asa ambany onja no afaka hataony, zany hoe fanaovana ratsy olona sy manome aretina, mamitaka olona ny vitan'izany. Mety ihany koa lasa ilay fanahy dia mitarika fanain'olona maty tampoka na fanain'olona namono tena ireny ary mipetraka ao anatin'ilay vatana ka lasa fahazaran'ilay vatana avy eo ny miditra en transe. Nanao dia astral tokoa ilay vatan'ilay mpanompotromba saingy tsy any amin'ny plan astral izy no mandeha fa any amin'ny plan terrestre na fasana misy ireo fanay ratsy ambany onja. Azavaiko tsara ny atao hoe dia astral. Mila fiomanana izany, mila fantan'ilay fanay ny toerana andehanany sy ny antodiany. Raha astral tokoa ny toerana alehany dia tsy mila robohina ilay vatana fa izy reriany na ilay olona iray izay mitarika azy na ny gidany no afaka manao izany, ary tsy maintsy hira misy fréquence ambony onja no ampiasaina fa
tsy olona marobe misotro toaka no manao izany. Ny toaka na ny zava-mahadomelina dia tsy afaka miaraka velively amin'ny ara-panay. Manalavitra ny fahendren'ny fanahy sy tsy mahatomady azy zany, fa manome alahelo sy aretina azy ka tsy maintsy toerana mitovy onja amin'ny ihany no halehany. Raha iray na andeha angalatra vitan'olona izy dia mila mitandrina ny olona manatona ireny karazan'olona ireny le manompotromba hoe hitady fanampiana sy arena, fa ny vitanao ihany no halainy reny sy harenanao no halainy, satria izy ireny dia inconsciemment no anaovany izy ireny azy, zany hoe ny inconscientnao na ny tsy fahatsiarovatenanao na ny moi inférieur anao no ampiasainy sy resahany. Ny mahanao anao na ny conscientnao dia tsy mahatsapa-tena, fa ny inconscientnao no irahin'izy ireny ka voatery manaiky tsy fidiny ianao. Raha efa tonga sainy ianao vao mandinika hoe ahoana ty, toa lasa ny volako, nefa zao tsy mahita valiny akory, efa mipetraka ao aminatiny mémoire ny inconscientnao ny nampanaoviny ilay olona anao, ka isaky ny maheno ny feon'ilay olona ianao na maheno ny hira izay napatsinjahany ianao dia manaiky tsy fidiny ianao na miditra transe tsy fidiny. Rehefa irery ianao dia afaka tsoin'ilay olona ny lalao mifanainao iny avy lavitra na ara-telepatia, ka tsy afaka manohatra anao fa tsy maintsy manaiky, ary mety ho lasa drogué amin'izany ianao ka mitady toetra hanananao fahavitriana foana ny inconscientnao, ary tsy metimety ny inconscientnao raha tsy makany amin'ilay olona ny lalao ilay fanainao ianao. Raha ny olona mampiasa zavatra mahadomelina dia zavatra mitovy onja amin'izany ny asa vitany. Tandremo ny fanaovana azy ireny fa rehefa mitondra fanahy ratsy na fanahy maloto toksika izay fanahy very, trano mirenireny eny amin'ny abaka eny manaraka iny fanahinao iny dia mipetraka ao anatinao ilay izy ka miparitaka sy mikorontana tanteraka ny fiainanao sy ny sainao. Araka noresahintsika tamin'ny farany iny dia mila mitandrina ny fanaovana dia na famoahana ny fanainao miala ny vatanao, satria raha tsy mafeny ny lalàna ny univers sy ny lalàna ny fanahy dia aza miditra amin'izany dia astral na famoahana fanahy ny vatana izany, na hiditra ny transe izany mba hivoahany fanainao amin'ny vatanao, fa mety ho very ny fanainao. Fanahy hafa no maka ny toerany, ary ny fanainao lasa mirenireny eny satria intady vola fotsy iny tsy tapatapaka fatany iny. Raha tsy ny moi supérieur anao sy ny moi inférieur anao ary ny ancêtre anao izay nanamboatra anao sy nanome vatana anao no manapaka azy iny. Izay ilay antsony razantsika taloha hoe very fanahy mbola velona. Raha very ny fanahinao dia fanahy hafa no ao anatinao, toy ny fanahin'olona maty, fanahin'olona mpamono'olona be ohatra. Ilay fanahy taloha mpangalatra, mpanao izay ratsy rehetra dia iny no mibaiko ny vatanao. Afaka mitondra mitarika fanahy ratsy be noho izy ka ireny fanahy marobe ireny no mipetraka ao anatinao izay lazainy sasany hoe manana tromba marobe ao anatiny na manana fanahina mpanjaka, tsy haiko zay fomba fitenenan'olona anazy. Ny vatana dia fanahy iray ihany ny ao anatiny saingy, ny fanahy dia bakoina sy arovany moi inférieur anao sy ny moi supérieur anao. Raha fanahin'olona hafa ny ao aminao dia ny moi inférieur anao sy ny moi supérieur anao tsy afaka anao na inona ho anao. Ny hany azon'ireny atao dia ny manara-maso avy ety lavitra ilay moi intérieur na ilay fanahinao izay very iny. Miaro ankolaka azy fa tsy afaka manantona azy satria ilay vatana ina no ikambanan'izy ireny, ka rehefa tsy ao anatin'ilay vatana izy dia tsy afaka manao na inona intsony izy ireo raha tsy aty amin'ny fahafatesan'ilay vatana indray aty aoriana. Manapaka ilay tady vola fotsy raha ohatra ka maty ara-dalàna ilay olona, raha toa ka maty novonoin'olona izy na loza tampoka dia very tanteraka ny fanainy ary tsy afaka ny verina hanao incarnation itsony ilay fanahy. Izany no mahatonga ireny karazan'olona lasa dala, lasa voretra, matorenam-pasana, tia mangalatra, izay ratsy rehetra satria fanahin'olona mba ny onja be no ao aminy. Mila fitandremana araka izany ny fanaovana transe sy ny dia astraly, na ny sakafo hanina, na ny zavatra sotroina, na ny irandihizana sy iraina dia mila tandremana tsara. Tandremo ny onja ny mozika sy ny fitena ampiasainao anatin'ilay mozika, fa raha ambany onja dia ambany onja ihany koa ny fanahinao. Raha tena fanaovana dia astraly ara-panahy
feny fahendrena sy vahaizana dia mila mifaty mila miala ny akanjo satria tsy tokony misy zavatra maneritery ny vatana mba tsy hanelingelina fiverenan'ny fanahy sy ny fivoahan'ilay fanahy ara-dalàna tsara mba ho tadidiny tsara ny tranony alany. Mila mifandray tsara amin'ny pahendrena sy ampahatokisana amin'ny fanahinao mba hanana ny fahatokisa-tena tsara hanaovany ho lavorary izay asa ampanaovinao azy na izay toerana halehany an-tsitrapo ihany koa. Na izany aza dia tsy afaka manao izany raha mbola ambany onja ny saina satria maro dia maro ny dingana tsy maintsy arahina amin'izany. Maro ihany koa ny fomba fidirana transe izay afaka ataonao irery ihany rehefa mahafehy tsara ny fanahinao ianao. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray manaraka. Veloma.